manontany ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasa anao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry aba malalisany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, mbola fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika hanohizantsika ny dindinika ara-tsoratra masina izay efa natombokontsika tamin'ny lasa, izay nampitondraina ny lohateny lehibe hoe mandehana ampinoana. Androany ary dia hotohizantsika izany ary nomena ny lohateny kosa hoe tsy mandeha amin'ny fahitana. Inona re no tiana hambara amin'izany? Mino aho fa hahaliana antsika ny hahafantatra indray ny amin'izany hoe tsy mandeha amin'ny fahitana izany. Andeha apetratsika eo am-pelantanan'Andriamanitra izao ny dindinika izao, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra lehibe fitiavana ny an-danitro, misaotranao indray izahay raha mbola nomenao tombotsoa hiara-mandinika ny teninao ankehitriny. Aoka ny fanahinao masina no hanome anay fahazavan-tsaina, hanomana ny fonay mba handray ny fitahiana avy aminao, avy amin'izany teninao izany. Mangataka anao mbola hamindra fo sy hamela ny heloka rehetra, satria tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Rehefa malalisany ny toko sy andininy fototra izay hakana ny torotenitsika dia izay fanampiasaintsika ihany tamin'ny lasa, fa ny tapany faharoa amin'ilay andininy no ho hazavaintsika indray androany. Ilay toko sy andininy fototra izay hakana ny torotenitsika tamin'ny lasa dia ilay Korintana faharoa toko 5:7 manao hoe fafinoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ka ity tapany faharoa ity izay ambarantsika hoe tsy mandeha amin'ny fahitana zany, inona indray no hevitra fonosin'izany hoe tsy mandeha amin'ny fahitana? Fa inona ny fahitana? Voalohany indrindra dia ilay teny hoe fahitana dia tsy ilay toe-javatra miseho amin'ny tena izay tsy hitany manodidina, toy ny hoe miseho ao amin'ny nofo, ao amin'ny nofy, na zavatra hita mitsingevaheva any amin'ny eritreritra any. Tsy izay akory ny ilay resahany eto, tsy n'ilay hoe fahitana iny na hoe vision amin'ny teny frantsay, fa ilay fahitana resahany eto dia tena ilay ara-baky teny hoe izay hita maso. Ny teny grika izay andikana azy dia hoe blepo mena, na avy amin'ny foto-teny hoe blepo mahita, jery, izany azo andikany azy avokoa. Ka ilay teny eto izany hoe tsy mandeha amin'ny fahitana dia raha adika ara-baky teny dia hoe tsy mandeha amin'izay hitany maso, araka izay tsapain'ny tanana, araka izay nijerena hita ankehitriny izao, tsy mandeha araka izany. Dia ho tohizantsika amin'ny fanandramam-piainan'ny Lota, zana-drahalahy Abrahama, ity dindinika isika ity. Tamin'ny heriny isika dia ny fanandramam-piainan'ny Abrahama no mijerentsika, fa androany kosa dia ny fanandramam-piainan'ny Lota no hakatsika lesona, ny amin'izany hoe mandeha araka izay hitany maso. Hovaketsika izay voambara ao amin'ny Genesis toko 13:1 andininy voalohany ka hatramin'ny 21:1. Hoy vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta,
dia izy sy ny vadiny mba mifanana ny rehetra. Ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo, ary Abrahama nanana harena be dia omby aman'ondry sy volafotsy ary volamena. Ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betela, izay niorenan'ny lainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'i Betela sy Ai, dia teo amin'ny tany izay nisy ny alitara nataony tamin'ny voalohany, ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Ary Lota koa, izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama, dia mba nanana ondry sy omby sy lay, ary tsy omby azo roa lahy ny tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany, ka tsy nahazo ny ray monina izy, dia niady ny mpiandry ombin'i Abrahama sy ny mpiandry ombin'ny Lota. Ary ny Kananita sy ny Perzita ny tombo tany tao Kanana tamin'izany. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin'ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Moa tsy eo anoloanao va ny tany rehetra? Masiny ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha ianavaratra ianao dia hanatsimo aho, fa raha hanatsimo ianao dia hanavaratra kosa aho. Dia eto indrindra ry mpiaino malalisany no tiako hotsopiana amin'izao fanandramany hoe mandeha amin'ny zavatra hita maso. Hoy ny 10:10 manao hoe, ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara, fa azony rano avokoa izy rehetra. Talohany nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany. Ary mahatalanjona ny fomba marita ny soratra masina azy eto hoe ilay notopazan'ny mason'ny Lota zany ilay amoron'ny Jordana rehetra, dia hoy izy eto hoe tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia nifidian'i Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny antsinanana izy, ka dia nisaraka izy roa lahy. Ry mpiaino malalisany, mazava ny nitarika ny Lota dia izay hitany masony, izay mahafinaritra azy, izay noheveriny fahasambatra ny fianakaviany. Hitantsika eto amin'ity tantara ity, ny amin'izany hoe mandeha amin'ny fahitana araka izay hitany maso, izany hoe mandeha amin'izay zavatra mahafinaritra ny saina sy ny fo, izay zavatra azo tsapahitanana. Raha hitarina dia hoe ilay mahafinaritra an'io fa tsy mijery ny rahampitso, izay mahafapo ny fiainana ara-nofo androany fa tsy mijery ny mandrakizay. Ry hava malalisany, izany no mandeha amin'ny fahitana. Tena mampididoza ry mpiaino malalisany ny mametraka ny fo amin'izay hita maso. Raha diso fanantenana ianao rehefa hitsangano toe-javatra, ilay zavatra nofidianao ety ambonin'ny tany, dia tadidio tsara fa Satana no faly indrindra rehefa latsaka ao amin'ny fahadisom-panantenana isika. Izany ny zavatra ateraky ny fiankinana amin'ny zavatra hita maso ety ambonin'ny tany. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy ao amin'ny Korintiana 2:4-20 hoe raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho levona vetivety foana ihany, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Ry mpiaino malalisany, izany no nahasodokan'ny Lota tao Sodoma. Dia ny mahafinaritra ny saina, ny fo, le mahafinaritra ny fiainana ara-nofo, izany ilay hita maso, ilay levona vetivety, fa tsy nahasarika ny Lota kosa ilay maharitra mandrakizay. Izany no nampisaraka azy sy Abrahama, nofidiny avokoa izay toerana tsara rehetra manamorona ny Jordana, araka ny voalaza teo hoe tahaka ny sahan'Andriamanitra mihitsy, tsara dia tsara amin'ny fomba fijery hita maso, dia tsara mahafinaritra. Moa tsy izany koa ve ny zavatra hitantsika eo amin'ny fiainana andavanandro?
misy zavatra izay mahaliana ito amin'ity zao nontolo zao ity, izay mahafinaritra ny saina tokoa, izay mahareboka ny fo mampanahintsika kanefa ripiany malala isantsy. Mety havery ny fanahintsika ireny raha mifikitra amin'izany isika ary tsy mijery lavitra, tsy mahalala fa mandalo sy miserana ihany izy ireny, dia mety hitera-doza ho an'ny fiainantsika izany. Rehefa atoizana ny tantaran'ity fiainan'ny Lota sy ny fianakaviany ity, dia izao no voalaza eo amin'ny Genesis 17:17 hoe ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah, satria tsy mihevitra fa tsy nieto an-tany ny mponina tao Sodoma. Ary zany koa nahasodoka ny Lota sy ny fianakaviany, ny rendrarendra, ny zavatra mirentirenty. Dia hoy ny teny eto hoe ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. Ny 19 dia hoy izy hoe ary hoy Jehovah, ny fitaraina ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Ry hava malalisany, ankehitriny tsika dia mandre ilay fomba fiteny hoe sodomita, dia tsy inona izany fa tao Sodoma sy Gomora no nisy an'ilay fanambadian'ny lahy samy lahy, fanambadian'ny vavy samy vavy, fiainana sodomita izany, ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia hoy Jehovah eto hoe ny fitaraina ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa. Ireo olona tsy manan-tsiny, ireo olona izay hiara-ny herisetra tao Sodoma dia tafakatra tany an-danitra teo amin'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo. Ary hoy izy eto hoe ary ny fahotany dia fahotany Sodoma sy Gomora dia mavesatra indrindra. Rehefa vakina ny toy ny tantara ao amin'ny Genesis 7:12 dia nisy anjely ny ran'Andriamanitra mba hitaona ny Lota sy ny fianakaviany hiala tao Sodoma. Ary rehefa tonga tao ireto anjely reto izay miendrika olombelona dia nandodina any Lota sy ny ankohonany. Zao indrindra mivolaza amin'ny 19 hoe ary hoy izy roalahy tamin'ny Lota, mbola manana ato ihany va ianao dia izay vinantso lahy sy zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary nazovy anananao ato an-tanàna, ento miala amin'ity tanàna ity, fa horavanay ity tanàna ity. 17 satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehovah ka dia naniraka anay Jehovah handrava azy. 17 dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony izay efa nambady ny zanany vavy ka nanao hoe miainga miala amin'ity tanàna ity, fa raha horavan'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataony vinantony ho tahaka ny manao vazivazy izy. Ry hava malalisany, rehefa reboka eto amin'ity fiainana ity ny saina mampanahy antsika, rehefa variana eto amin'ity tany ity ny fijerintsika dia heverintsika fa ho vazivazy ny tenin'Andriamanitra. Izany ve dia hisy, izany ve dia ho tanteraka, izany ve dia ho tanteran'Andriamanitra andevina n'ity tany ity, andevina n'ity reto olona reto olona izay nohariny reto, dia heverina fa tahaka ny vazivazy ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny toy ny tantara dia voalaza fa noho ny maraina ny andro 15 dia nandodina ny Lota ireo anjely ireo ka nanao hoe miainga, eto ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny eliky ny tanàna. Ary noho ny taredrety izy dia nitantanan'izy roalahy sy ny vadiny sy ny zanany roa vavy noho ny famindrampon'i Jehovah taminy, dia nitondra azy nivoaka izy roalahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy
dia hoy ny anankiray, mandosira hamonjy ny ainao, aza mierikerika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, mandosira eny an-tendrombohitra fandrao haringana ianao. Ary hoy Lota taminy, aza ny zany tompo, indro fa efa nahita fitety masonao ny mpanomponao, ary efa nahalehibe ny famindramponao ianao, izay nataonao tamiko amonjena ny aiko, ary tsy afa mandositra any an-tendrombohitra fandrao ahatrahatra ny lozaka ho faty any aho. Indro io vohitra io dia akaiky andosirana sady kely. Masina re ianao hoe, aoka andositra ao re aho hoe, tsy kely va izy io, dia ho velona ny aiko. Ary hoy izy taminy, indro efa niekeko koa ianao tamin'izany zavatra zany, ka tsy ho ravako io vohitra nolazainao io. Mandehana ary, mandehana faingana, mandosira ho ao, fa tsy mahazo manao na inona aho mandra-pahatonga anao ao. Izany nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoara, ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany raha tonga tao Zoara Lota. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora, solo fara sy afo avy tamin'ny Jehovah tany an-danitra, ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadin'ny Lota nierika teo ivony, dia tonga vonga tsira mitsangana izy. Rem-piainy malalisany mampalahelo zany toe-javatra zany, fa i Lota nahavonjy ny tenany sy ireo ankonany, fa ny vadiny rehefa tamana tamin'ny zavatra marevaka sy ireo harena maro samihafa tao Lota, tao Sodoma sy Gomora izay nilozana fotsiny, dia nierika indray. Ohatra ny azoko an-tsaina ny alahelon'ilay ramatoa hoe endre ny fananako, ny firavaka maro samihafa nilozako fotsiny tao Sodoma sy Gomora. Dia nierika ny vadiny Lota, kanefa dia izay no nahavery azy, ka lasa tonga vonga tsira mitsangana izy. Ry hava malalisany, izany no lalam-piainan'ny olona mandeha araka ny fahitana, ilay hita maso, ilay mahafinaritra ny maso sy ny fijeren'ny saina sy ny fo, ilay manintona amin'izao fiainana izao. Dia hoy Jesosy amintsika androany, eo Mateo 9:7-20 manao hoe, aza miary harena ho anareo eto an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamy trano sy mangalatra, fa miaria harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mpangalatra. Ry hava malalisany, miaria harena ho antsika any an-danitra, aoka hifantoka amin'ilay any amin'ny mandrakizay ny saintsika. Fa izay misy ankehitriny dia aza ametrahana ny fo, aza mifikitra amin'izany. Raha manana didy sy andraikitra ianao eto amin'ity tany ity, dia ataovy ampahatokiana, ataovy ampahamarinana, ataovy tsy tanterao miaraka amin'i Jesosy izany asa izany. Aza miasa irery, aza miatrika irery ny olana, fa apetrao amin'ny tompony entanao, fa izy no hitondra azy. Ary ny tompo dia tsy hamelanao ho rery, hiady rery, ary ho resy ny fankapana sy ny famelezan'ilay ratsy, fa ny tompo dia tia hampandresy anao izy. Mino matoky azy, ary apetrao eo am-pelantanany ny hoavinao. Ny tompony hitaza ny teny izany ary omba sy hitantsika tsirairay avy koa, ka hanampy antsika mba handeha ampinoana trany, tsy mandeha amin'ny fahitana, tsy mandeha amin'izay hita maso, tsy mamikitra amin'izay hita sy jeren'ny maso eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa apetrao eo amin'ny tompony hoavinao, fa izy no andamina azy. Hotahiny tompony izany teny izany, ary hotahiny koa isika rehetra. Andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra, Tompo Andriamanitra eo, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ianao ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra no ametrahana ny fiainana indray ankehitriny.
ampionympiainy rehetra mba tsy handeha arak'izay hita maso, amikitra amin'izay zavatry ny tany, fa kosa ametraka ny fiainana eo am-pelantananao. Da io ny mpiaino rehetra mba hanao fanandramana ny amin'izany, ka na miatrika ny zavatra eto amin'ity tany ity aza, na miatrika ireo adidy maro samihafa raha mbola velon'aina koa, dia aoka hanampy ny tsirairay ianao mba hatoky ianao, hifikitra aminao, hiara-mandeha aminao, ary tsy hametraka ny fo sy ny saina eto amin'ity zao tontolo izao mandalo ity. Mitahiny mpiaino rehetra hatoky ianao hatrany, ary apetraka eo am-pelantananao indray ny mbola ho fanohizana izao dinidinitra izao amin'ny manaraka. Dia mamindra-fo ary mamelany elokay, satria tonona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy samy vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino manalisa ny nanaraka ny dinidinga androany, mino aho fa nazava tamintsika ny zavatra nresahana, ary dia hanao fanandramana mahafinaritra isika tsirairay avy. Dia mampanantena antsika fa ho toizantsika indray izany dinidinga ara-tsoratra masina izany amin'ny fotoana manaraka. Mandra-peona tompoko, veloma tompoko. Narahinao teo dinidinga ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.